raha iverenantsika kosa ny zava-misy eo anivon'ny fitaterana nabakabaka nitondra fanazavana ny aviation civile de Madagascar na ny ACM mahakasika ny filazana fa tsy voahaja ny fitandronany marimaritra amin'ny fe ny fanamorina fiaramanidina sy ny fampiasana mpanamory tsy manana traikefa izay ilaina ao anatin'izany tontolo izany nanambara moa ny mpitantana ny ACM fa tsy azo atao ambanin-javatra ny tranga tahaka izao. Mitondra fanazavana fanampiny ny aviation civile de Madagascar na ny ACM mikasika ny filazana fa tsy voatsinjo ny fitandrovana ny marimaritra amin'ny fehin'ny fanamorina fiaramanidina sy ny fampiasana mpanamory tsy manana ny traikefa ilaina izay nitondra ny fiaramanidina A340 nakany Guangzhou. Tamin'io volona resahana io piloty anankitelo tao anatin'ny roplanina io. Piloty anankiroa voalohany piloty vazaha piasan'ny le compagnie atsona hoe Jetway zay efa nanao contrat tamin'ny Air Madagascar nanomboka tamin'ny 2012 ka hatramin'izao mbola mitohy. Commandant de bord anankiroa reo sady ny atsona hoe instructeur. Ny piloty fantelony ny piloty malagasy. Ary pilote malagasy tsy pilote vao mianatra mitondra roplanina fa pilote malagasy zay manana qualification à 340 ary tsy vitan'izany ihany fa commandant de bord amin'ny A340 manana total be ny heure de vol mihoatra ny 21 000 heures de vol ary efa nanatotosa mihoatra ny 1200 heures de vol amin'ny A340. Io pilote io dia nanao ny zotra Antananarivo Paris foana hatramin'izay nanomboka tamin'ny 2012. Zao izy ampiasain'ny Air Madagascar indray manao ny ligne makany Asie. Ny lalàna ny texte fean'ny mpanamory dia tsy maintsy contrôlena amin'iny ligne vaovao zay andehanan'iny izy. Dia zay natonga le instructeur anankiroa moa ny instructeur atao fa naray ihany ary dia efa ampy anankiroa ny instructeur atao dia ny contrôler azy mijery fa hainy tsara tokoa ny fombafomba rehetra amin'ny ligne makany Asie. Tsy azo amevanana tokoa ny zavatra toy izany hoy ny fitantanany ACM ho fitandrovana ny kalitao tolotra sy ny haindreo mpanjifa ary isorohana ny loza araka ny nambarin'Andriamatoa Andriana Soa James talejiny raha ny ACM hatrany. Ny ACM moa ny andraikiny rafitinina ny andraikitra fototra ny ACM dia ny mametraka ny lalàna réglementation manao ny certification zany hoe manome ny fahazoan-darana ho an'ny compagnie mpitatitra zany na ny compagnie mpanao fikojakojanan'ny fiaramanidina zany na ny compagnie zay mpanao miandraikitra momba fampianarana ny technicianina sy ny pilote zany. Reo ny tena asan'ny ACM dia ny fitsirihana na surveillance fa ajain'ireo tokoa ny texte zay misy fa tsy hoe mena autorisation izy na mena certificat izy dia avela mandehana ary tsy pratike eto amintsika ihany zany misy anatany zany zavatra zany ary tsy hoe amin'ny fotoana hoe misy grève ihany fa rehefa mitombo ny asa dia miantso main d'œuvre avy any velany ianao ka tsy rehefa tsy ampy ny main d'œuvre eo aminao ny tsy ampy ny technicien eo aminao dia inona no ataonao na tsy ataonao le asa na ataonao fa maka technicien avy any amin'ny orinasa hafa ianao fa rehefa hanao an'izay ianao
dia misy ny réglementation efa mipetraka mazava mihitsy tsy maintsy arahana hoe olo ohatran'izy manana qualification ohatrany inona manana expérience ohatrany inona no afaka alainao ary alainao izy a tsy hoe tongavinareo dia io ataovy ny asa ao dia zay andehanao grevina hoe zay tsy asa fa dia nareo manao any aeroplanao tsy azo atao zany tompoko miasa ao izy a miasa ao anatin'ny rafitra le compagnie ao anatin'ny le antsona hoe système qualité an'le compagnie zany hoe tsy maintsy misy ireo olona manana an'le fahaizana manokana ao am'le compagnie miankadre azy na ainy a raha le asa satria zany no exigence ny réglementation. Isan'ireo ivitoerana manana maizy azy ny ACM mikasika ny fitandrovana ny fenitra sy ny lalàna amin'ny feny fisidinana anabakabaka ho hatrany ny fitantanana ao anivon'ny ACM. Manapirovo zany ho izy ireo ny fanadihadiana nataon'ireo mpanara-maso vahiny maro samihafa izay nanamafy fa manaja ny fenitra mikasika ny kalitaony hitolotra sy ny fisidinana anabakabaka ny ACM ary nakatoaviny OACI zany.